Valy miarabantsika rehetra minaran'i Jesosy a amin'ity andro anio ity izay omeny tompo antsika dia faly ihany koa na dia efa febroary ary anio zany a dia fifampiarabana tratran'ny taona dia sady tratran'ny taona ianao ny tratran'ny volana dia faly miaraka aminao amin'ity androandroany ity. Maheno tsara ve nareo aloha? Maheno eny ary dia faly a miarabantsika rehetra minaran'i Jesosy a dia mino fa mbola ifampitantana indray isika amin'ity taona fotoana izay omeny tompo antsika ity a. Afaka sasenao ihany koa miaraka amin'ny fampandroso ao anatin'izany. Iany afatra isika androany vonona ve mifonao anio? Ataontsika mamaky teny ary a atao amin'ny bokin'ny Korinthiana faharoa toko faha 12. Raha mamela réglage kely ilay retoriko azafady. Korinthiana faharoa toko faha 12. Dia ny andiny fafito no jerentsika. Korinthiana faharoa toko faha 12 dia ny andiny fafito. Korinthiana faharoa toko faha 12 dia andevaka itsika ny andiny fafito. Korinthiana faharoa toko faha 12 andiny fafito no andeha ho jerentsika. Andao vakina ary. Diso vao raha nanetry tena mba hisandratanareo ka nitoro maimaim-pona ny filazantsara n'Andriamanitra taminareo. Namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama anipoko anareo. Fa raha nitoetra teo aminareo akatsinanana dia tsy mba nahavaky tratra olona. Fa raha vao tonga avy tany Makedonia ny rahalahy dia nomeny aza iny ilaiko. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy havaky tratranareo aho sady mbola hitandrina izany ihany. Raha mbola atao anaty kokoa ny fahamarinan'i Kristy dia tsisy afoana izany riariako izany any amin'ny tany Akaia. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo, Andriamanitra no mahalala. Dia hijery teny hafandraitsika atao amin'ny bokin'ny Jakoba toko faha 3. Jakoba toko faha 3 dia andeha hovakitsika ny andiny faharoa. Jakoba toko faha 3 andiny faharoa. Fa tafitohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafitohina amin'ny teny dia izy ny lehilahy tanteraka ka mafehy ny tenany rehetra. Dia andeha hovakitsika ihany ity teny ity na dia nampisalasala kely ihany ary ny Korinthiana Korinthiana voalohany toko faharoa andiny faharoa. Korinthiana voalohany toko faharoa andiny faharoa. Mifandray amin'ilay Korinthiana faharoa vakitsika. Korinthiana voalohany toko faharoa andiny faharoa. Aran'i Jesosy. Fa nainity tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy dia nafa izy ombo tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa vita izao fotoana izao dia ivereny vakina ilay izy na efa vita izao fotoana izao dia ivereny jerena ny
en directa raha ohatra ka tsy tsaronao le zavatra verse na ny zavatra vakitsika teo satria mety mitondra confusion kely fifangaroarona kely ny anatin'ny saitsika hoe ohatra ny teny samihafa be ohatra ny teny tsy misy ifandraisany le izy dia ifampizaritsika dia rehefa tapitra ny fotoana ny afatra dia azonao tsara le izy dia iverenanao jerena indray rehefa avy eo. Tamin'ny vao nanomboka ity taona ity tamin'ny faran'ny taona moa zany dia napetraky ny tompo tato anatin'ny foko hoe ity taona ity dia taona fifampitaizana. Taona ninona? Fifampitaizana. Dia ho an'izay nahazo kaskety tsy haiko le hafa alova le kaskety nahazo dia misy soratra le izy dia misy soratra hoe 2026 mifampitaiza. USFM 2026 mifampitaiza. Dia androany isika hifampizara ny amin'izay zavatra izay satria vory-lanina eto ny ankohonan'Andriamanitra rehetra. Amen. Dia ankoatran'izay tsy eto dia mbola misy ihany koa ny manaraka en ligne amin'ity andro anio ity dia samy azo ny anjarantsika daholo isika rehetra. Raha sainabavy ny fototry ny filazantsara dia fitomana ny ondrin'i Kristy ody ao ambala. Matsiaro an'ny fanoharana izay nataon'i Jesosy any boky Matio 5:20 raha tsy diso hoe izy aminareo izy manana ondry zato dia very ny anankiray ny tsy handeha hitady amelany zato ambiny izay tsy misy antony hitediavana anazy dia handeha kosa hivoaka hitady ny anankiray. Zany hoe Andriamanitra manana ondry maro, Jesosy manana ondry maro, ary ireo ondry ireo dia mahafinaritra be le fanoharana hoe lasa le izy. Tsy hoe biby any nanina no avadika ondry le izy, fa efa ondry izy dia ampodiana. Ny tanjon'i Jesosy Kristy zany dia tsy hitady biby isan-karazany dia anao mirakla mamadika anazy ondry, fa hitady ondry. Efa ondry ireo, tsy novaina ondry ireo. Ny fototry ny filazantsara rehetra mitovy amin'izany daholo ny fanoharana rehetra. Hatramin'ny voalohany dia efa virjina 5 adala ny 5 adala, hatramin'ny voalohany dia efa virjina 5 endry ny 5 endry. Efa farany fotsiny vao fantatra hoe kay le adala tsy manana an'le solika fitaiza, fa efa hatramin'ny voalohany iny izy ny tsy nanany. Tsy hoe tamin'ny farany izy vao tsy nanana. Fa efa hatramin'ny voalohany izy ny tsy nanana. Efa hatramin'ny voalohany ny ondry ny efa ondry, efa hatramin'ny voalohany ny osy ny efa osy, efa hatramin'ny voalohany ny zavatra rehetrarehetra dia efa ohatr'izay daholo. Dia tahaka izay ihany koa, fa mbola tsy ary fanorenana izao tontolo izao izy ny Efesiana 4 dia efa nofidian'Andriamanitra ho ao aminy isika. Fa very isika dia natsoiny nitorian'ny fitiavany, nilazany isika tao anatin'ny maro rehefa nitory ny filazantsara. Tsy fantatro mety teny an-dalambe ny nandrenesanao, mety tao anatina concert nandrenesanao, mety tao anatina fitoriteny maro isan-karazany amin'ny endriny maro isan-karazany no nandrenesanao, fa ianao ilay natsoiny dia tonga ianao nanatona tena andray ny filazantsara dia mbola eto ianao ankehitriny. Amen. Andriamanitra manana an'izay fotoana voalohany izay ho an'ny olony rehetrarehetra. Manana vanim-potoana voalohany izy ho an'ny olony rehetra tsy ankanavaka. Vanim-potoana voalohany izay andrenesana ny filazantsara, izay mampatonga ny fo ho babon'ny Kristy, izay atsapany fa izao no iantefany izany afatra izany, ary tsy amin'ny sofin'olombelona no nandraisako an'izany, fa ny asan'i Kristy tao anatin'ny foko sy tao anatin'ny fanahiko. Efa mandroso nefa ny andro sy ny fotoana. Dia hozy izy ilay Korinthiana 2:2 lazaintsika teo, iny ny deparany zavatra rehetrarehetra. Zaho hozy Paoly, satria reto Korinthiana reto fiangonana somary miavaka kely izy reto. Aveo tsika mbola iresaka misimisy hoe inona mampiavaka an'ireo. Dia inona ny problema an'ireo zavatra? Inona ny problema ny fiangonana io? Zaho hozy Paoly,
raha tonga teo aminareo dia tsy te ahita zavatra hafa afa-tsy Kristy indrindra fa izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe rehefa tonga teo amin'ny Koritianina Paoly, nanomboka misy fisalasalana ny anatiny any, ahoana reto Koritianina reto? Inona ary problema ty fiangonana ty? Fa manino ty fiangonana ty misy fitsokotokoana? Manino ty fiangonana ty misy adilahy? Manino ty fiangonana ty misy fizarazarana? Miaraka eo ihany izy rehetrarehetra. Manino ty fiangonana ty tsy mitoetra ny fitiavana? Fa maninona misy olona rehefa tonga amin'ny fanasan'ny tompo misy nona satria tsy ampy sakafo, misy mamo satria voky loatra. Manino ireo tsy mifampijery? Dia nikorotana ny Saint Paul sao dia misy zavatra, sao dia mbola tsy converti ary ty fiangonana ty, sao dia mbola tsy mandeha amin'ny laoniny ary ty fiangonana ty, sao dia misy zavatra tsy mety ary ato. Dia naka conclusion izy avy eo hoe raha zavatra hitako ohatry ny manahirana ny saiko ka zao sisa ny zavatra ho ataoko, iny Koritiana voalohany toko faharoa iny, aleoko mijery fotsiny, tsy hijery zavatra hafa eo aminareo, tsy hijery zavatra hafa intsony eo aminareo, satria tsy mandresy lahatra ny zavatra hitako ka manahirana ny saiko ka ohatra mibetsaka le fahalemena hitako ao anatin'ity fiangonana ity, ka mampatonga azy sao dia lasa hitsara anareo tsy araka ny tokony izy. Ka zao aleoko tsy mijery zavatra hafa ary tsy te hahita zavatra hafa aminareo afa-tsy Jesosy, indrindra fa izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. À un certain temps, amina vanim-potoana anankiray, amin'ny tapany voalohany amin'ny fiarahana amin'ny Kristy, dia tsy manino izay zavatra izay. Ilay natao hoe fahazazana ara-panahy. Feno fahalemena le olona, feno problema le olona, misy toetra mifoity be dia be, misy toetra tsy apopozina mbola mipotra, misy zavatra izay surprise ratsy mbola miseho. Izay zavatra izay dia azo ekena amin'ny vanim-potoana mbola fahazazana ara-panahy. Rehefa mbola zaza ny zanakitsika 3 taona 4 taona dia manana zavatra tsara izy, fa misy zavatra ratsy ihany koa mipetraka eo aminy ao. Mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra anankiray izay milaza ny boky ny oabolana nampitory teny hoe miraikitra amin'ny fony ny zaza ny adalana ozy izy, fa ny tsorakazo ny famaizana no mahafaka izany aminy. Miraikitra amin'ny fony ny zaza ny fahadalana ary ny tsorakazo ny famaizana no mahafaka izany aminy. Rehefa mbola zaza ny ankizy dia misy fitofitona toetra, manana toetra tsara izy izay tsy hananantsika olon-dehibe, fa misy fitofitona toetra ratsy ihany koa mipetraka ny anatiny. Ohatra zao hoe tsy mahalala fomba izy, ohatra zao hoe mandika olona izy, ohatra zao hoe manelingelina olona izy, mana fotoana ny hafa izy, mangalangalatra zavatra olona, zavatra kizy namany ihany izy, manomboka mandangalangy izy. Dia avy isika olon-dehibe mananatra azy. Misy zavatra izay mandeha moramora eny an-dalana eny. Fa rehefa melehibe ny zaza, rehefa tezainao ny zaza, ary eo ihitsy lay mokle atsika hoe fifampitaizana. Raha tsy tezainao ny zaza dia mijanona amin'iny toetran-jaza iny izy. Raha sarotra irahana izy, mety possible be zay sarotra irahana izy, rehefa tsy tezainao izy amin'izy mbola kely iny, fampientanao o kare izy mbola kely izy fa aza ataonareo azazy zanako, alao fa ataoko. Raha vao hoentinao amin'izay iny dia melehibe iny dia ohatr'izay. 5 taona izy ohatra tsy mety irahana ohatra izay, na mafisofina, dia aroarovanao foana, dia tsy avelanao fa ianao mihitsy no manakatsakana ny hafa, dia mitombo ny taona an'iny dia tazominy iny toetra an'iny. 10 taona izy mbola ohatr'izay ihany, sarotra irahana, mafilo, tsy mahalala fomba, tsy mety tenenina, tsy azo atao ninenina, mandray telefona dia tsy azo kitihana le izy. Misy ilay ankizy kely sarotra tezaina be ireny le hoentinao any grande surface, tsy azo entina any grande surface mihitsy. Raha vao misy zavatra tiany ka tsy omenao azy, eo amin'io tany io izy mandadilady. Raha zanako ny ohatran'ireny amoako fekibo masom-bahoaka eo dia velesiko.
tena velesiko eo satria maninona tsy miala amin'iny zavatra iny raha vao tsy ahitsinao amin'iny izy. Raha vao ny zaza ny tatahiana foana dia ny vatany ny mengeza fa ny toetrany ao anatiny ao toetran-jaza foana, toetran-jaza foana. Tena any anatin'ny tokantrano ary izy mahita surprise amin'izay izay hanambady azy satria mifanambadiana tsy vitany fotsiny hoe c'est teme inala sopitsika rehefa mihinada sopo nge tsy isy manasa vilia tsy hitanao eo mihitsy hoe ohatrany ahoany dia faravavina lainao ty. Fa rehefa miditra any anatin'ny tokantrano vao hitanao amin'izay kay mihinada sopo no hainy. Mihinana sopo dia alaina le mosoary dia fafana kely no molotra dia faly ery kay mahafinaritra kely izy. Fa tonga anatin'ny tokantrano kay mamafamolotra ihany ny ainy fa tsy izy inona zavatra hainy satria le ray aman-dreny tao a-tokantrano tsy nitaiza azy araka ny tokony ho izy, tsy nivelatra le maha olombelona azy araka ny tokony ho izy. Ny vatany fotsiny ny rangorango be ny ngeza fa tsy fatany ny tokony ho ataony. Verina amin'izay tsika amin'ny Koritianina. Reto Koritianina ireto dia nanana problème de croissance, nanana olana ara-pitomboana. Nanana inona tsara? Olana ara-pitomboana. Ary inona le olana ara-pitomboana? Averenantsika vakiana le teny fa manomboka misokatra amin'izay sofinao afantatra le izy. Verenantsika vakiana le Koritianina voalohany, Koritianina faharoa toko fa 1:10 teo. Koritianina voalohany toko fa 1:10 andiny 7 sy 9. Koritianina faharoa toko fa 1:10 andiny 7 sy 9. Zao vaky ny teny amin'anaran'i Jesosy. Diso vao raha nanetry tena mba hisandratanareo ka nitory maimaim-pona ny filazantsara n'Andriamanitra taminareo, nambabo ny fiangonana sasany ao ka nandray karama anompoko anareo. Eto le fay, eto le fanazavana n'ilay problème de croissance, lay olana ara-pitomboniny Koritianina. Hozy Paoly laza hoe diso vao raha nanetry tena mba hisandratanareo ka nitory maimaim-pona ny filazantsara n'Andriamanitra taminareo. Tsy namaly ny Koritianina fa za maly amin'ny Paoly, diso ianao ry Paoly. Hozy izy ny teny Paoly, namabo ny fiangonana sasany ka nandray karama anompoko anareo. Zany hoe nisy fitongelanana tamin'reto Koritianina reto ka tsy nandray anjara tamin'ny fanompoana ry zareo. I Paoly ihany zany no nitaiza azy tsy hitombo, dia i Paoly ihany no mijinja ny fetraka aliza rehefa avy eo. Ozy Paoly aloha reto olona reto tsy vakiana tratra izy. Alao izy tsy alao ny hafa no alao le hafa, zay le fiteny teo hoe namabo ny fiangonana hafa anompoko anareo. Zany hoe reto no mamaty anay dia zay andeha anompo anareo. Amin'ny fomba fijery voalohany le izy tena hoe zay ny tokony mpanompon'Andriamanitra. Dia mbola naverina le izy hoe naray ny tokony ny ray aman-dreny ny tokony hiaro any zanaka, fa tsy ny zanaka ny tokony hiaro any ray aman-dreny. Fa kay le izy nisy side effect, nisy effet secondaire le zavatra. Le izy zany misy zavatra tsara, fa zavatra rehetra misy effet double daholo. Tsara le Paoly nanana n'ilay fanapaha-kevitra hoe za tsy ambotra anareo, za
tsy tadina inona na inona avy aminareo, fa nareo mbola zaza, nareo mbola ohatran'izao, nareo mbola mety kenakenaina, mety mbola tsy matura tsara ilay fiangonana, ka sao dia isy ho tafotoana ao anatin'ilay izy, sao dia isy lasa sahirana ao anatin'ilay izy, sao dia isy lasa manana masoratsy ao anatin'ilay izy, sao dia isy lasa tsy arain'ny fitiavan'i Kristy raha mahita an'izany zavatra any, fa ato efa matanjatanjaka. Resaka Makedonia izy ao anatin'io zavatra. Ilay fiangonana manitra, ilay fiangonana sahirana. Reto efa matanjatanjaka. Dia aloha reto mamatsy anay, fa nareo menay gratuitement, nareo tsy manana na inona. Adidina inona ny aminay. Fa aloha izay hanompo anareo amin'izao fotsiny. Fa inona ny conséquence an'ilay izy? Inona ny fetraika an'ilay izy? Tsy nitombo ilay fiangonana. Tsy nitombo ilay fiangonana. Nijanona tamin'ilay eta anankiray. Jesosy nandray ny fitiavan'i Kristy, nandray ny famonjena, miderana Andriamanitra. Tsy voataiza tsara araka ny tokony ho izy ilay fiangonana. Fa kay fiangonana Andriamanitra dia tsy natao andray fotsiny ihany. Raha vao mandray fotsiny ihany ianao dia tsy mitombo ianao. Azonao ve izay? Faly be ianao mandray fotsiny. Faly be ianao tompoina. Faly be ianao misy olona miainy foana. Mahafinaritra anao fa tena izay atonina mahafinaritra daholy. Izay atonina mandray tsara daholy. Fa raha izay foana ny etahanao, olona andray foana, olona hinana foana, olona hisitraka foana, dia olona tsy matanjaka ara-panahy ianao. Vovonjy ianao rehefa nandray fitiavan'i Kristy, fa tsy matanjaka ianao. Tsy matanjaka ianao. Fa malemy. Rehefa ny olona mandray foana, mandray. Dia efa tonga vanim-potoana anankiray misy zavatra amin'izay tsy titiny aho. Dia tsy manana fifamatorana izy. Dia mora ho azy ny miala. Mora ho azy ny miala. Dia rehefa ny olona tsy miasa foana ny be menimeny mara zasa diso. Valio moa zahay e. Ny olona rehefa tsy miasa dia be menimeny. Aiza ihany ary le loka. Aiza ihany ary le sakafo. Tsy haiko raha tadidiny tao Ernesta fa fotoana toy izao indrindra. Tany amin'ny 2012 tany. Tsy tany moa zany fa izay mihitsy ilay izy 2012. Fifanam-piara-bianatra hatrany taona. Tao amin'ny espace diamant izay tao Moramanga. Dia ny olona mpiara-miasa mbola vitsivitsy sahirana mikarakara daholo. Misy namana anankiray izay vavaka tsy haiko tsy dia ela loatra tao am-piangonana. Fa tao aorian'izay izy tsy hita intsony. Dia nodedavin-dao tao Ernesta tany. Aniny ianao tsy hita intsony. Tsy nahazo laoka aho sy dia tsy tonga intsony. Tsy hisy nanatitra laoka ao aho ilay olona. Tsy hita intsony izy. Satria maninona misitraka fotsiny irery ihany. Amin'ny vanim-potoana anankiray ianao amin'ny tontolo fanompoanao an'Andriamanitra, d'accord be misitraka ianao. Amena. Fa tsika efa niteraka dia normal be mihitsy izany. Tsisy tambery ninina takinao amin'io zazakely io. Tsy hitaky mihitsy ianao efa ianao izany hisotro ronono fotsiny ataonao. Fa ty fiainana ity moa verinao vitany mitsetsitsetsotra ny ronono io. Zerinao fa zay dia vita. Tsy afaka ny aniraka mihitsy isika zaza. Mbola trotrona. Tsy afaka ny hitaky na inona isika. Amina zaza. Izay mbola tsy mahafantatra na inona. Tsy maintsy karakarainao izy.
rehefa maloto izy dia tsy maintsy ianao lehibe no manadio azy. Raha mamaky entana izy dia tsy maintsy ianao lehibe no manolo ny entana vaky. Fa tsy afaky niteny ianao amin'ny tompony entana hoe alao fa taoko mama io fa raha vao rehefa lehibe io soloinay le vilianareo. Zay ny zavatra saiko voalohany indrindra ataony. Raha vao mahay mandeha fotsiny io dia asaiko miasa vatra karaoty. Raha vao mahazoky vilia le vidina karaoty dia aterinay ny ianareo. Tsia, rehefa mbola zaza izy, rehefa mbola volana vitsivitsy izy, rehefa mbola nanompo an Kristy ianao, rehefa mbola mirehatra ny any anatinao, le voalohany iny, 3 volana voalohany, 9 voalohany, andeferana hatramin'ny herintaona voalohany, dia mihinana fotsiny ihany ianao. Mihinana fotsiny ihany ianao. Mandray famindram-po, mandray compréhension. Rehefa tsy afaka ianao, hoke tsy maninona izany. Mbola tsisy miteny ianao, mbola hoentina tsara mpilaminana ianao. Fa rehefa me mitombo kosa isika, rehefa me mandroso kosa isika, dia mila mialehibe amin'izay. Reto isika nomboka amely amin'izay. Dia aza mieritreritra hoe izao dia ilay resako tamin'ny pastera tamin'ny anina ary tsy tadidiko izany. Fa izay vo manodidina aloha androany. Izay tsy vo dia afaka misaotra ny tompo rehefa vita ny toriteny misaotra tompo. Mety ho alefantsika mihitsy ilay tompo misaotra anao iny dia afaka manararoatra tsara ianao hoe tsy voa tamin'iny aloha. Nandritra vanim-potoana ozy aho teo hoe raha ho anatin'ny 3 volana ianao miara-manompo eto. Tsy eto ihany koa, eny tsy eto moa tsika izany manompo eo. Fa mety atao Antsahamanitra, tany Tomasina, tany Antsirabe, tany Indrepamaky, tany Moramanga. Nanompo eny atao anatina vanim-potoana fohifohy. Dia manompo anao ny olona, manome anao ny olona, mizara ho anao ny olona. Mbola tsisy ninina fa la ho izy hitombo fotsiny aloha. Mbola misy faiblesse izy, la ho andeha fotsiny aloha. Satria izay ilay vanim-potoana, araka ilay teneniko teo tsy zazakely manao manina fa ianao tsy afaka ny hametra azy. Za tsy azoko mihitsy reny anisany zavatra. Za zany mahalana be ako ny tohina ny foko. Fa anisany matohana ny foko mahita an'ilay zanaka olona sahirana reny. Zazakely tsy mahalala ninina dia kakako loatra ilay zaza dia velesiny. Titela laza ty. Aloha tsy tononiko ilay fomba fitenin-jareo anazy. Sokivy be na. Fa tena rehefa mandalo an'ireny tena ketrona mihitsy ny anatiko any. Ty olona ty ve zany tsy afaka ny saina mihitsy hoe zazakely heritaona kakako loty zavatra normal be zany. Ary tsy tokony ho tenenina izy ny amin'izany satria ny mifamadika an'izay ary ny tsy normal. Safaly ianao raha mitohana io misaotra n'Andriamanitra. Tsy namelona nandritra ny 3 andro. Tsisy ninina mihitsy misaotra Andriamanitra. Normal be izy ao anatin'ny vanim-potoam-pahazazany, ao anatin'ny vanim-potoana tsy fahafantarany ninina. Raha manao karazana fihetsika maro isan-karazana izay tsy apopo iziny. Sy tsy eritreretina, normal zany. Ohatr'izay ihany koa anatina tontolona vanim-poana. Malisy ilay sketra mahafinaritra kely ny Antsirabe. Tonga ilay mpino dia mbola misy zavatra anina dia okey. Dia tedavina izy rehefa avy eo. Tetra kely teo izy 3 volana dia nanjavona izy rehefa avy eo dia okey, tsy maninona izany. Fa ny vanim-potoana anankiray amin'izay me lehibe. Amin'ny vanim-potoana amin'izay me mandroso. Hoy isika hoe afaka manisy tsika 8 afaka manisy tsika 9 volana, afaka manisy tsika herintaona, efa tokony ho lehibe amin'izay. Ary inona ny alalana hoe lehibe? Le Jakoba 7:7. Iza matadidy voasotra? Tsisy matadidy. Iza? Asio tanana anankiray mitsangana.
tsy tafitohina amin'ny teny. Raha misy lehilahy ozy izy tafitohina amin'ny zavatra maro isika ozy izy. Raha misy lehilahy tsy mba tafitohina amin'ny teny dia izy ny lehilahy tanteraka. Ozy any amin'ny bokin'ny Hebreo 9:1 aoka ilozantsika amin'izay ny fahazazana, ny ampiti-pianarana ho amin'ny Kristy, ary aoka isika iroso ho amin'ny tanteraka. Iroso amin'ny inona isika? Iroso ho amin'ny tanteraka. Ahoana ny ahafahana miroso ho amin'ny tanteraka? Manaky tenenina amin'izay. Raha vao ianao ilay mbola olona rehefa tenenina dia longolongo be. Ny molotra efa maniry be mihitsy. Ny maso mangarika ohatran'ny. Raha vao ianao manomboka maheno ny sofinao rehefa avy tenenina ianao dia izay miteny rehetra ohatra mamely anao daholo. Dia ohatra maheno ianao tantarain'ny pastera tamin'ny anina koa izany ilay resaka. Tenenina jereva ianina koa namely ahy tao anatin'ilay fitariana. Na le hira ary lazainao iantsan Kristy mamely anao. Misy tsy milamina ao anaty. Mbola zaza ao anaty. Dia tsy azo tenenina. Mbola zaza ao anaty. Mbola marefony ao anaty. Raha ianao izany ao anatin'ilay tranche d'âge efa mihoatry ny herintaona. Tao mba hatsangana ny tanana izay mihoatry ny herintaona rehetra teto anivon'ity fanompony ity. Lazao ilay namanao io manangan-tany efa azo asiny ianao. Izay latsaky ny herintaona izany, aleloia, saotra Jesosy. Tokony ho azo tenenina asivo amenina hoe tsy mafy tsara. Ataovatra le amenina le olona mahazo fitahiana reny. Le asaina miazakazaka manatitra fanatitra ny mpaminany reny. Tokony aversena kely ny antsika raha vao misy akamely dia ao atery ny fanatitra ny mpaminany. Mila mandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Mila mitombo ny fiangonan'Andriamanitra. Mila mataty tenenina ny fiangonan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mataty tenenina ny fiangonan'Andriamanitra, mahafinaritra iny miteny. Fa rehefa ianao ny tratra n'ilay izy amin'izay sofinao mandraingiraina. Tena henonao mihitsy ny fikarantsa'ilay izy. Namezaka tahaka n'inona ary ilay mpanompon'Andriamanitra izany mba manamboatra. Izany inge zavatra anisany manahirana anay mpanompon'Andriamanitra. Ianao va moramora ty toeran'ny mpanompon'Andriamanitra ty sy hoe hiresaka zavatra tsisy kilema tsy misy kilema izany ianao. Tsy fara izay sarotra io. Vao fampiresaka zao eo amin'ny pastoral ilay olona ilay hiditra ao anatin'ny sampana hoe dia efa korazy rahalahy andahan'ireo olona. Andahan'ilay olona hoe ina no ambaranao aminy dia ohatry ny ahoana ny réaction en par rapport amin'izany. Azonao ilay izy rehefa mbola tsy lehibe. Izany kory tsy midika hoe mahazo mandefalefa teny tsy tsaroana. Ozy pastera dia raha vao misy mananina zany fampitaizana ozy le afatra. Fa ny fifampitaizana dia amin'ny fitiavana amenna. Fa tsy amin'ny fivatravatrana, amin'ny fasiana, tsy izany le izy. Fa amin'ny fitiavana. Izany hoe ny tanjoko raha hiteny anao raha ananatra anao anaka. Masoa anao, marary anao zao zavatra ambarako anao zao. Ny tenin'Andriamanitra milaza ny boky ny Oabolana nampitory teny any ny fananaranao zay tsy mahafaly andro anaovana. Tsy mampanino any? Tsy mahafaly andro anaovana. Tsy mahafaly andro anaovana ny fananarana. Fa rehefa miaino an'izany ianao dia manaraka an'izany dia mijinja ny vokany ianao avy eo. Tsy mahafaly eo amin'ny andro anaovana. Tsy mahafaly. Fa ny atao hifanetretena dia miaino an'ilay izy aloha voalohany indrindra. Ny faharoa dia manaiky ary manatona an'i Jesosy Jesosy io. Manaiky an'izay zavatra izay. Izay ny atao hifanetretena. Fa tsy hoe tompoko, aleluia, Jesosy, za mpanompona foana tompo.
Zany atao hoe semblant de piété, endriky ny toe-pana araka an'Andriamanitra. Any amin'ny Timothée 2:3 izy milaza zany, ny olona any apariny ozy izy manana izay atao hoe endriky ny toe-pana araka an'Andriamanitra izay. Manana an'izay izy, ohatrany fanetretena ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ny tena moa dia zandriny amin'ny zandriny rehetra, ohatry ny mpikabary, tsy zoky ny hafa zandriny. Tsy ohatran'izao fa zao. Tsy lava volo amin'ny tany, sisa rehetra. An'izao tontolo izao zany, semblant de piété. Fa ny zanak'Andriamanitra fanetretena tena izy. Miaino dia mihetry. Izay fatsapanao. Fona aminao ny amin'izay zavatra izay dia ekeko ananatoko an'ilay izy. Izao tontolo izao rehefa anisy zavatra tsy tena tiako loatra ilay hoe raha nisy nampalahelo ary nataoko. Tsy aiky izy milaza an'izay. Tsy aiky izy milaza an'izay fa tonga dia atao safo be mantsina fotsiny hoe aza siana resaka. Fa zay. Izay nampalahelo anareo tamin'ny nataoko dia ifonako. Fa teninao satria moa ianao milaza an'izay hoe raha misy nampalahelo dia tena misy tokoa fampetrahanao ilazako azy. Ka tsy tena zay ny tiako lazaina amin'iny. Fa efa voasarony izay raha nisy izay rehetra nampalahelo anao tany. Fa ny olona manetry tena miaino mihitsy hoe inona ilay izy ary. Dia raha ohatra ka manana fanazavana ny amin'ilay izy, raha ohatra ka honnête tsara ny amin'ilay izy, dia mbola tsy mamorom-panazavana koa. Ka ny antony moa zany za efa tena niomana be mihitsy tena ho avy. Ohatra anay rehefa andeha hanatitra ny ankizy Qatar, ny motoany mieritreritra inona reny azo atao excuse. Dia za raha misy fitohanana kely 2 minitra ataovy eo embouteillage. Nefa ianao fa niainga avy any an-trano dia efa tara. Fa tsy ilay embouteillage 2 minitra ny natarana. Fa sy nahoany atety amin'izay. Dia miaiky. Mihetra eo anatrehan'ny rano. Izay natao hoe fifampitaizana. Rehefa melehibe ianao dia manaiky amin'izay ifampitatana. Sasenao samy olombelona tsika. Ianao za mieritreritra mihitsy hoe za pastera dia tsisy miteny. Raha misy fiangonana voateny indrindra ny pastera dia atao anatin'ity fiangonana ity. Eo na makahena ary ianao misy tsy maintsy ny vonony ianao anatin'ilay izy hoe dia misy amely tampoka aloha ao aorianao fa malefaka tsara ve mason'ny hafa aloha mijery. Dia misy hoe mbola milahatra ary fa rehefa mifono tsy voatravailler ao anaty misy zavatra misy fuite kely any anaty any. Ary zay lela tanteraka afaka miatrika an'izany karazana situation zany, afaka lucide tsara miatrika an'izany zavatra izany. Rehefa misy olona miteny aminao dia afaka mbola itian'iny olona miteny anao iny ianao. Fa tsy hoe tsy tiako tsony ianao satria ianao miteny ary ny azatratrako amin'ny manaraka. Anao ny ale dia anà ny retour. Toe-po gentlisy zany. Toe-ponjazy zany. Ohatra ilay zazakely miady eo. Zazakely 3 taona 4 taona. Toroan'ny anankiray azatratrako elahy. Teneniko amin'ny mamanko. Rehefa avy ny teny ery dia miandry amin'izay miandry-kendry toana. Sa tsy toetran-jazy zany. Sa tsy izay ny ataon'ny ankizy. Miandry fotsiny izy. Dia efa azonao zany manomboka androany ohatrany ahoana ny toe-po hiatrehana an'ilay olona manitsy anao. Toe-po hiatrehana an'ilay olona miresaka aminao. Raha misy olona tsy mba tafitohina amin'ny teny, misy karazana olona ihany koa tsy afaka izy, misy zavatra mampalahelo azy. Dia tsy afaka ny teny izy an'iny. Tsy nampoziko ohatra zao ilay izy. Ohatra ilay resaka teo. Dia manjavona fotsiny izao tsy nahazo loka manjavona.
tsisy resaka kory hoe mamanatona kely an'le responsable hoe zary alahy tsy nahazo loka. Zary izay tena ohatrany tena nona be. Fa tonga dia lasa manjavona, tonga dia petahako eto mihitsy hoe fahazazana zany. Fahazazana, tsy misy croissance, tsy afaka nijoro iteny. Satria na ny miteny na ny miaino dia samy mila croissance daholo, mila fitombona daholo. Mila fitombona daholo. Tonga dia resantsika mihitsy hoe oak'izay zany karazana fitondran-tena izany. Rehefa misy zavatra mampalahelo anao, masahy mijoro. Amenna vitsivitsy amin'ny ainako. Masahy mijoro. Nampalahelo any zavatra nataonao. Raha zavatra hafa, raha nisy olona miteny zavatra anankiray, ka ohatran'izao fomba fandraisanao an'ilay izy, dia masahy miresaka hoe zao ve ny tianao ambara tamin'iny? Fa tsy any ambadimbadika iny hoe za mihitsy nasiny tamin'iny zavatra. Fa izy mantsy afampiresaka tamin'ny fakomana. Isy rahalahy zay niresaka tamiko ndre mandeha dia niresaka taminy tamin'ny fiainana mampivady azy. Dia rehefa resaka taminy tamin'ny fiainana mampivady azy, dia verina taty amiko, tsy verina moa zany fa efa misy zavatra be dia be misavovona ao anatin'ilay izy. Dia zay izy vao mitantara hoe naparitako ny tampino rehetra hono ilay resaka. Taiza nisy an'izany? Iza ny resaka an'izany? Maninona ianao n'izao vao miteny an'izany? Maninona ianao tsy tamin'ny fotoana nisy an'izany zavatra any dia niteny? Fa ho raisiko mihitsy ny micro dia anariko eo masom-bahoaka ny rehetrarehetra hoe ohatry ny ahoana izany zavatra izany, fa maninona ny misy an'izany? Ny fitombona. Dia fitombona eo amin'ny fifaneraserana. Afaka mifampiaino, dia afaka mifanitsy, afaka mifampifona, resaka daholo zavatra rehetra. Vita izay zavatra izay, izay vao mandray décision. Hoe tsy mety amiko izao ny teny. Enika fa tsy amin'izay intsony. Fa raha vao tonga dia ny décision mandeha aloha, tsy hainao akory ilay izy. Satria mbola zaza ianao. Rehefa lehibe tsika dia afaka mifampianatra, dia mifananatra, dia afaka mandray an'izany. Amen. Rehefa misy mampalahelo dia afaka miteny. Rehefa lehibe ianao dia matady tenenina amin'izay, ny alalana anao hoe matady tenenina dia azo resana amin'izay ianao. Raha napavy ao. Ilay fiancé marina fa madio be mihitsy. Tena tonga dia tsisy volona singa ny ray ary. Fa zao lasa mana fotoana ny afintsika. Ka alao iny vadasehany ahitana azy. Io zany misy problematika anay rahalahy indraindray ao anatin'io tantara io. Ka ny lehilahy moa zany. Fa rehefa ao anatin'ny tokantrano ohatrany tsy manao an'izany ilay vehivavy sasany. Fa ny ivelany izy manao an'izay. Ao anatin'ny tokantrano tonga dia robe rebareba be. Masin'ny Marie Virgine ny vavao anay. Zay rahalahy raha vao misy ohatran'izany tonga dia zay anaovana azy. Vao hitanao miainga avany masin'ny Marie Virgine ny vavao anay. Mamela anay amin'ny andro iainanay sy tsy haiko intsony. Sady ilay izy tonga dia accessoire complet, les rouleaux eto, saron-doha. Tena tonga dia impeccable. Fa ao anatin'ny tokantrano ny tokony ahita zavatra ohatran'izany, ny vady ny tokony ahita an'izany. Fa tsy any anaty tontolo fanompoana, tsy any anaty tontolo mpiangonana. Raha mbola 3 volana ianao zany teto, 6 volana sisa dia mila miova amin'izay lalan'izay ianao. Raha 9 volana ianao teto, 9 volana sisa
dia koa manomboka androany février, 1er février, amin'ny 1er juillet aza farany afaka manao an'ity. Satria tsika natsona tsy anafotoana olona, tsika natsona ifampitatana, tsika natsona ifampitondra, dia tsy hitady izay fanafotoinana fa hitady izay hampandroso. Rehefa enonao ny anatinao any misy tsy milamina, vokatra hoe fitafian'ny olona anankiray, dia afaka miresaka moramora ve ianao sa mila mifosa? Hitanao zany ny kolontsaim-piangonana, any ny kolontsaim-piangonana eza tsy afaka miresaka io. Fa tonga dia mahita vehivavy, mialatsiny fa nareo vehivavy vova, ny lehilahy tsy dia vaky loha amin'izany loatra. Tsy hitan'io iny akanjony any. Dia reny dia anaovana ty mpiangonana. Avadio ny fomba firesaka iny dia tonga dia resaoany aminy. Zao hoe fiakanjony, zao dia anaovana ty mpiangonana. Fa tsy fosaina le olona. Mila mialehibe, mila mialehibe. Dia afaka mifampiresaka. Zany zavatra hitako tato anatin'ity fanompony ity na izany zany. Tena Andriamanitra tena mitondra moramora mihitsy. Zay tsy tena niresaka loatra tamin'izany. Ianao tsy dia maheno anay miresaka loatra, tsy dia mbola isy olona ny sibilenay na niresahanay manokana na fiakanjo na amin'ny fitafina na amin'ny fihogo volo na tsy fantatro. Fa hitanao mihitsy ao anatin'ilay izy hoe misy vanim-potoana mipetraka dia miova moramora ho azy ilay olona. Les saisons iny, 6 mois, 1 an, dia miova ho azy moramora ilay olona. Tsy dia mila iresahana be. Fa za miresaka fotsiny hoe tsika mila mahataty tenenina, amen. Tsika mila mahataty iresahana. Tsika mila mahataty hanambarana zavatra. Izay ny atao hoe olon-dehibe tanteraka. Dia misaoran'Andriamanitra rehefa misy manitsy ianao. Misaoran'Andriamanitra rehefa misy miteny ianao. Za anisany misy zavatra fomba fisainako ohatrohatran'izao. Rehefa misy olona miresaka amiko tena henoko mihitsy ny fomba firesaka reo reny hoe niteneniny ihany ny ihany na dia voaratra izy tao anatin'ilay fomba nitenenany azy. Henoko izay zavatra izay. Fa nisy olona ray tsy mpiara-vavaka amintsika izay, nitenenako zavatra ohatran'izao. Manao partage izy zany dia ozy ihany resaka nanoratra taminy hoe ny ankamaroany zavatra teneninao tsy mandresy lahatra. Fa za tsy manisy resaka mihitsy an'ilay izy satria ny antony dia izao, ianao manana fahasahiana hiteny zavatra, ananatra olona, hanitsy olona. Vitsy loatra ny olona manana an'izay zavatra izay. Fa ny ankamaroan'ny olona manana fomba fisainana manaraka be fotsiny. Manana fomba fisainana tsy te hifanelingelina, dia nefa rehefa avy eo tsy mitombo araka ny tokony ho izy, tsy mitombo araka ny tokony ho izy ilay izy, ary tsy mandroso araka ny tokony ho izy. Izay ny tapa voalohany amin'ity hafatra ity, hitra ny tapa faharoa tsika dia hifarintsika ao anatin'ilay izy. Ho za hoe te hoe ao amin'ny Jakoba 4:7 dia niresaka izy an'ilay hoe raha misy lehilahy tsy mba tafotoana amin'ny teny, dia izy ny lela tanteraka izay mafey ny tenany rehetra. Anisany fahalebiazana ihany koa, efa fahalebiazana sady ny fanekenao iombona amin'ny hafa. Amen. Amen. Misy olona ngy tafotoana be izy tamin'ny zavatra izay nataon'ny olona dia tsy mety amin'ny intsony. Zay tsy hivavaka tsony fa ohatran'izao zava-mitranga. Zay fiangonana nalehanay rehetrarehetra misy ohatran'izao daholo. Misy ohatran'izao, misy ohatran'izao. Zay tsy hanao tsony. Zay tsy handeha tsony. Dia lasa izy menakavy rery any sisa miara-vavaka ao anatin'ny tokantrano. Dia alay fotsiny ilay versera misy 2-3 miomana amin'ny anarako dia voany ka tsika ireo efa 1, 2, 3, 4, 5 eto Jesosy. Tsy voatery misy olona 100 osy. Fa 2-3 dia efa ampy mipaheo azy. Efa fietrena sady ny fahatongavanao anatina congregation, anatina fiombonana tahak'izao. Amen. Efa zava-dehibe sady zany. Fa zao amin'izay ao anatin'ilay izy misy fifampitondrana.
misy respect mutuel, misy fifanajana amin'izay ao anatin'le resaka. Ozy ateo hoe misy karazana olona vao misy zavatra kely fotsiny tsy metimety aminy dia efa any izy tsy hita intsony. Nisy fihetsika anankiray tamin'ny volana juillet teo nafinaritra ako. Nisy mpiara-vavaka amintsika vao tsy ela. Zany hoe raha manisa volana juillet zany dia mety 3 volana teo na 2 volana izy miravavy nivavaka tao. Dia rehefa nivavaka tao izy miravavy, izy tsy bebe resaka, izy tsy debe teny, ary tsy ato izy androany. Sa dia mieritreritra sa dia mazary zany, tsy enao zany. Dia rehefa vavaka izy 2 volana, 3 volana, dia nanatonary zareo. Dia gagako, olona tsy dia presaka loatra reto fa maninona izy nanatona. Dia izao no teneniny, pastera, izay andeha. Fa sao dia gaga nareo, fa andeha hody any ambanivohitra izay aloha dia tsy hoe mandritry ny elaela kely fa izay mbola hiveriny eto foana. Fa ilay foko tao anatin'ilay izy hoe misy olona manana décision hanao an'izany zavatra izany. Tsapany hoe efa intégré sady izy ary misy an'izay fifanajana izay sady hoe andeha izahay dia alao izay tsy tonga dia andeha fotsiny fa alao izay mba hiresaka hoe andeha izahay. Dia misy zavatra ohatran'izao dia ohatran'izao fa izay mbola ho eo ihany. Dia faly ny foko hoe misaotra ny tompo fa misy olona manana an'izany fahatsapana izany tsy tonga dia hiala fotsiny izahay. Fa henonay hoe alao aloha izay mba hilaza, alao izay mba hiresaka, dia amin'izay mba azony reto olona reto, amin'izay reto olona reto tsy mitebiteby, amin'izay reto olona reto tsy manontany fa lasa izy ary fa ino ary nanjoan'izy rehefa tsy mandeha araka ny lohany angely fifandraisany dia tsy maintsy mifampiresaka sy mieritreritra. Sao dia mba le nitenenina ohatran'izao ary, sao dia mba le ohatran'izao ary nana fotoana an'ireny olona ireny. Ohatra ny hitako izy legioma fotsiny nohaniny tamin'ile indre mandeha iny, sao dia ilay tsy nahazo akoho ary. Ohatra ny hitako izy tongotra akoho nohaniny nefa ilay safidy mihitsy ilay tongotra akoho. Izay ilay lahy tsy mahay an'iny loatra, za aloha zany tena marina fa za tsy akanamana fa tsy haiko ny hafa. Sao dia mba iny ary nampalahelo azy tongotra akoho sisa ny ambiny lokako tao, izay mba azoko. Dia nanatony izy miravavy teo izy izay mihitsy ny tokony relation. Ny ao anatina tontolo na ankohonana anie raha lasiana-bavy tsy normal raha tsy fantatra hoe lasaiza ny zanakao. Lasaiza izy teo dia tsy haiko. Nefa voaka ny trano dia tsy haiko. Tsy normal raha zanaka mivoaka ny trano dia anontaniany ray aman-dreny fa andeha ho aiza ianao raha inareo inny. Dia lasa fotsiny izy. Taizy ty kiraro ty. Rehefa tsy niala volanareo dia izay ny zava-dehibe. Raha zany mahazoavo ohatran'izany tonga dia hoeto ny ambiny rehetra efa mavita tena dia izay zany tsofinay rano. Manatona ty mandoalika kely hoentina mbavaka Jesosy eo tahirizo izy. Dia tsofina rano mandehana ary fa efa mavita tena zany. Ny fifaneraseran'ny ankohonana, za tsy miteny aminareo tonga avaty foana izaka mihetsika. Fa misy fifampiresahana, misy fifampitaizana. Tsy mandeha gona be fotsiny amin'izao ilay fiainana. Fa misy foana relation tahaka an'izany. Eto mba hiresaka an'ity zavatra mahafinaritra anay ity. Mahafaly anay mivady isaka mihetsika. Tia indray eto ilay olona fa mety tsy fantatra ao izy. Fa misy rahalahy anankiray. Rehefa andeha izy, tsy maintsy na izy manatona anay, na izy amin'ny telefona. Nandray izy efa nendafy vao miantso pastera, lasa kely indray tsy afaka sahirana be tsy tafandalo tany aminareo, fa lasa kely indray Rehefa nendafy ihany izy, rehefa ho avy indray izy, ho avy indray tonga indray zay, tavaverana zay amin'izao daty zao. Faly mihitsy ny fonainy amin'izany. Faly zahay hoe mahatsiaro izy hoe ankohonana ity. Tsy mila tambatambazina be izy. Tsy mila andrasana hoe za roviana vao mahampitony ny pastera. Ary ihany nataony amin'izao dia za tsy mbatony ohatran'izao. Manatona rehefa misy ohatran'izany dia teny mihitsy, pastera za tsy mba ataonao ohatran'izao. Hitako mihitsy ny ianao rehefa manao kalainy ihany dia tena
rehefa ataon'ny paster Bernard Calin milo tapaka mihitsy ny tetezan-damosinao anaovany azy. Fa tandremo fa misy revers reny, misy olona mandinika ireny. Fa rehefa mamihana an'le hafa ianao ka tsy teriny ianao fa reradreraka zany efa nisy folo voaterinao mafy tsara iny tonton Bernard. Tonga eo faranka ambin'ny folo efa reradreraka ianao tahiny Jesosy ianao. Mety misy ratra kely natao foana za tsy mba finy mafy be ohatran'le hafa. Dia rehefa tsapanao fa ianao zay olona zay dia ndana manatona azy. Amen. Zay le fifampitaizana ka fa tsy hany fotsiny dia maka sisiny kely moramora dia mijery rindrinao tsy miditra amin'ny lohanao tsy le toriteny avy eo. Fa tsy mba nataony ohatran'izao. Sanga tsy mba nisany ankohona an'ity dia ndana resao aminy. Tonga dia resao direkta mihitsy sanga tsy mba nisany ankohona. Fa naninona za tsy mba niterenao mafy be tamin'le izy. Zay nge le izy misy zavatra ny anaty dia miresaka. Fa tsy misy zavatra ny anaty dia nanjavona avy eo. Fa ninona nanjavona za tsy mba fihiny mafy be. Dia na ianao ary ve mety sainao izay. Ohatran'le resaka ihany za iova-dadasineny fa za tsy mba ohatr'izao. Tsisy manao an'izany décision zany. Fa rehefa misy tsy mety dia manatona. Tsy nahazo akanjo ny zaza anankiray dia miresaka fa maninona za tsy nahazo akanjo nga za naditra nga za ohatran'izao. Mahazo ianao ka. Fa izy aloha ny anazy mbola vitsy kely. Tanao rehefa le mifampiresaka dia azo le zaza amin'izay, ny anazy mbola vitsy kely. Ianao nge fa nahazo tamin'ny 3 volana lasa dia eo tokoa le zaza. Tokoa moa zany nahazo tamin'ny 3 volana lasa fa ianona tsy nahazo. Hay normal marina kay raha nahazo ry. Fa raha tonga izy dia lasa fotsiny. Raha tonga izy dia malahelo fotsiny. Raha tonga izy dia ao am-pandriana fotsiny. Dongo rery ao. Tsisy mahafantatra kay le raison mipetraka tsara mihitsy. Fa izy ny tsy natadidy. Azonao le resaka. Zay natao hoe fifampitaizana. Zay natao hoe fifampitondrana. Eo anivon'ny ankohonan'Andriamanitra. Rehefa zay ny tanteraka dia miara-mitombo isika. Rehefa tsy izay ny tanteraka dia faible mandrakariva isika. Ary ny teboka farany indrindra dia marazao afatr'izao ao anatin'ny ankohonana no tokony hanaovana investissement be indrindra. Maninona tsara? Ao anatin'ny ankohonana no tokony hanaovana investissement be indrindra. Nomena liberté isika. Nomena fafana isika. Rehefa anao rakitra isika rehefa avy eo mbola ifampiresaka ihany hoe tsy voatery manao ianao. Fa ny esprit ny ankohonana dia tsy izay no mitondra. Fa za hanomena dia tsy voatery hanome ary. Amen. Ary za hanome be na dia tsy voatery zany ary na dia tsisy mampahery. Tsika rehefa ampitahorina io tantaran'ny Korinthiana io ny problème de croissance an'ireo Korinthianareo. Dia no tatahina izy tsy hanao ninina. Fitiavako anareo ozy Paul dia tsy hampanoviko nareo. Fa fitiavana nanimba le izy. Fitiavako anareo dia tsy hampandraisiko anjarinareo. Fitiavako anareo dia tsy vakiko tratra ianareo. Fa kay ny fitiavana ilain'ny Korinthiana. Fitiavana mamaky tratra. Mba hafany mitombo. Mba hafany mandroso. Mba hafany ihany koa manome ananany opportunité anehoana an'izany zavatra zany. Raha ifampitaizitsika mandritra ity taona ity. Aoka tsy hisy olona intsony hanararoatra ny libertéany. Amen. Aoka tsy hisy olona intsony hanararoatra ny libertéany. Ka omena liberté, omena fafana. Dia hanararoatra an'izany zavatra zany. Fa ny liberté anao dia tokony hafahanao misy kokoa mihoatra ary. Amen. Tamin'izay mbola vavaka tany amin'ny prospérité dia any misy lalàna nampafolo-karena. Fa tsy haiko fa za tsy mba tena za zany ohatrohatr'izay foana tsy dia tia loatra hoe ity lalana dia arahana iny. Fa ny anatin'ny saiko tsy za tsy hanome ampafolo zany. Za hanome fa ny atsy ampafolony. Za hanome fa minimum ny 11%. Dia nendray manao 15%. Nendray manao 20. Nendray manao 50. Liberté. Tsisy miteny ahany zany fa za manome.
satria heniko any anatin'ny foko na ray dia manome zay fotsiny. Mijery fotsiny masoko mila amboariny ty dia lasa manatona an'ilay pastera mampalahelo aty zavatra ty. Raha pitso ty amboarintsika lasa mitady camion amboarina ny karoan'ny fiangonana. Tsy atonina ny fiangonana za ihany manatona. Tsy atonina ndao anao an'izao zavatra zao. Ndao amboariny ty sisiny ty. Tsisy resaka fa tonga dia any. Manome dia mitombo ianao. Dia manana toepo ianao. Lasa heninao hoe anao io zavatra io. Fa tsy anao zany io. Raha mandeha ho azy foana ny fanompoana. Tsy afaka manao na inona na inona. Eto tenenina hoe ny rahalahy ohatra mijanona mba mibata seza. Fa rehefa heninao amin'izay liberté, libre zany ny anabaviny dikan'izay. Dia rehefa heninao amin'izay hoe ity le anahy, dia za mihitsy manapa-kevitra hoe marina fa ny rahalahy ny lasaina nijanona fa zara nga mahazaka seza anankiray. Zanao an'izay zavatra. Marina fa nomena liberté hoe zay rehetra sahirana afaka manatona ny sosial. Dia ampina izy. Fa rehefa heninao amin'izay hoe za te hitombo, za te ho lehibe. Zara nga tsy ankin-doha amin'izany. Asa ianao manomboka miresaka amin'ny tombo mihitsy Jesosy, za tsy manam-bola. Tsy manam-bola. Fa zao, alao mpandeferiko le ohatran'izao. Alao mpandeferiko dia alao za tsy ampiana ao amin'izay lafin'izay. Fa alao za hanome ao anatin'izay lafin'izay. Alao za mba hifanampy ao anatin'izay lafin'izay. Alao za mba ho responsable amin'izay. Dia me lehibe ianao. Fa tsy lehibe mihitsy isika. Raha mijanona tahaka ilay zaza foana, averiko ilay ohatra ilay zaza. Rehefa mbola zaza, tsy misy aporina inana inona entiny ho an'ny ankohonana. Fa omena nono izy, ny dadany no mipepepo mandeha mitady farilaka, mitady galiaseka, mitady tsy haiko avy sy anarany ity. Efelitsika tsy mividy areny intsony sorin'Andriamanitra. Ary ny reniny tsy maintsy manao ny zavatra rehetrarehetra. Raha marary izy tsy maintsy tsabony. Omena. Fa rehefa memandroso izy, arakaraka ny tombon'ny taona, dia memanome, sa tsy zay? Anao fijerinareo fiainan zanak'olombelona. Arakaraka ny androson'ny taona, ary rariny betsika raha te hiverina zazakely. Satria arakaraka ny androson'ny taona dia tsy maintsy memame. Rehefa mbola ina moa? Mpitovo ianao, tsy manambady, dia miasa ianao, mamenao, fa mbola mamamahazo ihany ianao, afaka mividy kiraro zay tiana, akanjo zay tiana, ny rahalahy afaka mba vidividy teknôlôjia eny, fa rehefa manambady ianao, tsisy nininona intsony ho anao. Fa miova mihitsiny, mandehandeha ny ambotika eny lasa tsy mahita an'ilay robe intsony fa le pantofla kely ny tazan'ilay vehivavy. Miova tanteraka izy. Lasa le kiraro kely, le zaza amin'io voateraka, kiraro efa pointure 28 ny hitan'ny maso sady. Ohatry ny hitako sady le zanako kely rehefa feno herintaona, zaza voateraka afaka omaly. Fa efa miova le any anaty lasa mpanome amin'izay. Azonao? Me lehibe dia lasa mpanome. Fa tsy mandray foana. Rehefa me lehibe ianao dia lasa mpanome. Ny fifampitondrana dia sasenao mena liberté. Fa ny liberté atsika tsy etitsika hanafenana. Tsy etitsika hitadiavana tombotsoa ho an'ny tenatsika. Raha Benjamina ianao zany ka tamin'ny andron'ny Benjamina nomena sakafo avy 5 eny Benjamina enjana ny kibol'le zaza. Ny rahalahin'i Josefa hafa rehetra 10 lahy nomena anjara ho an'olona ray. Benjamina nomena anjara n'olona 5. Rehefa nomena anjara n'olona 5 Benjamina, dia tsy mira hoe tompo misaotra anao amin'ny fahasoavanao. Nindra fonao vaovao isan'andro tsara amiko ianao. Fa raha isy Benjamina ny fitahiana izay azony dia razarainy amin'ny rahalahy. Fa tsy miteny aminao zarao ny fanananao. Fa za te hilaza aminao hoe aoka ianao mpanome be, mpanome hery be, mpandany hery be, mpandany fotoana betsaka ho an'ny ankohonanao, dia mitombo ianao ara-panahy. Fa rehefa tsy zay ianao, rehefa ianao le mangataka hoentina hambavaka foana. Fa za te anontany ianao, ary mba iza ma entinao hambavaka?
ny olona mpangataka entina ambavaka dia tsy mivavaka na ho aniza na ho aniza satria matoa izy mangataka entina ambavaka tsy vita ny entina ambavaka na ny tenany any ary nga tsy vitako nitondra ny tenako fa eto mba eto hanaraka anao fa rehefa ianao no manome tsy mitsahatra ny manome milazanao Andriamanitra miassure fanomezana anao amin'ny fomba tsy takatra izay na ny herina ny tanjaka omen'Andriamanitra maimaimpony zany ny fahasalamana omen'Andriamanitra maimaimpony zany tany amin'ny taona 2020 tany nisy nersiatika zay tatony lamosiko eo ampitoriana teny any saika nitolantsika tampoka ahoana ary zany tsy fantatro izy inona fa fantatro izy ohatry ny siatika ny any amin'ny sisiny any tonga dia ohatry ny mampalemy tampoka zay fa tena henoko mihitsy Andriamanitra mikasika ary manome ary manavao mahatsiaro ilay ten'Andriamanitra ako hoe tahaka ny an'ny voro mahery zay miandry an Jehovah kosa dia elatra ny akarany tahaka ny an'ny voro mahery mandeha izy fa tsy horeraka miazakazaka izy fa tsy ho sasatra he will run and not faint he will walk not be tired mandeha tsy reraka fa rehefa tsy miasa ianao rehefa zaza ianao reraka foana rehefa mandroso amin'ny fahalehibiazana ianao misy tanjaka foana ny anatinao any dia ianao ilay mpitondra ambavaka fa tsy entina ambavaka lava amenina zay ho alazaiko za fa nanomana teo za fa nampiomana hoe akamely le resaka vosote dia minao fa navoary ianao tao anatin'ilay afatra dia mbola hijanona ianao aloha mamparezy le namana minao fa mbola hijanona ianao aloha mena assurance ay pasteur aloha fa so dia 20 sisany tonga mpiara-miasa sisany tonga amin'ny heriny miambo vo daholo me mandroso isika amen aza mijanona ho zaza intsony maneke ahitsy maneke tenenina na mandratra ny any anatinao ary le izy dia androany ianao voaratra fa rehefa ozy ianao hoe Jesosy eo matoza voakasika matoza voaratra amarina kely tsika fa iteny an'ity fanoharana ray farany ity matoza voaratra dia misy zavatra tsy mety zay any anaty ozy le pasteur anankiray zay hoe ny alcool ozy izy eno tsara ty ameny tsara ianao ny alcool ozy izy rehefa alainao ny alcool maka vovondandiazo ianao coton dia asianao alcool dia ahosotrao ny vatanao iny alcool iny lehilahy mahay tsara an'izay avy ny ety dia asiana coton eto tefitiferina alcool dia inona zavatra mitranga mangatsiatsika aloha le izy eo amin'ilay party tsy nisy an'ilay kakasana fa eo amin'ilay party nisy ny kakasana maro misy anina kely mantsy amin'iny marary manaintaina dia inona zavatra mitranga zany ny tenin'Andriamanitra tahaka ny alcool raha ohatra ka tsisy ninona ianao dia mandalo aminao le alcool mangatsiatsika mahafinaritra surtout moa misy olona ao anatin'ny sainao ho an'ny ianina mihitsy zany sotra n'Andriamanitra dia mangatsiatsika mahafinaritra le izy fa rehefa sendra fery iny alcool iny raha misy maharatra ay mamaivay marary ay manaikitra mihitsy izany inandika zay misy fery ianao zay misy fery ka matoa ny afatra tonga enonao mamaivay marary misy fery zay eo dia manatona ny tompo Jesosy eo misy fery ty misaotra anao fa hitan'le alcool le fery amena mampahery-tena ihany amin'io so ihany fa hitan'le alcool le fery afaka entiko eo aminao Jesosy eo nandratra le ohatro fa zaho za tsy hiala satria fantatro fa matoa nandratra dia misy zavatra mbola mila amboarina ao amiko dia manaiky amboarina Jesosy vao miteny an'izay fotsiny ianao manaiky amboarina solazeny any anatinany halleloia vadika mangatsiatsika mahafinaritra le alcool na maifay teo amen ka manaiky ve ianao no taizana aloha so dia tapitra eto fihavanantsika maneke ny fampitaiza maneke no taizana dia androso ianao dia lehibe dia atanjaka tsara ianao rehefa tonga Jesosy eny amin'ny raovan'ny lanitra dia afaka miteny ianao navita fiazaka zako sa tsy sainy tianao sa ny tianao elanyela Jesosy tonga ihany ianao fa saika fery fanantenana mantsy efa maty be mihitsy efa reraka be fa matanjaka tsara ianao miatrika ny tompo amen tatsangantsika fa lava ny afatra anio mino anaizana tsy sandry fanazo anjara ianao
Samia mamiresaka amin'ny tompo arak'izay anjarany tao, anjara teny ho anao. Raha ianao ilay anisan'ny olona mbola ao anatin'ny fahazazana dia misaoran'Andriamanitra ary mangataminy mba handroso mahitombo. Mety ao am-ponao ihany koa hoe zaza Jesosy fa za te hitombo malaky. Tena atao poko mihitsy izany mba hisy ananatra sy hitaiza izany. Voninahitra lehibe mahafinaritra. Raha ianao ilay anisan'ilay olona tsy mahatanto fananarana, tsy mahatanto fitenenana, fotoana androany iresana amin'ny tompo hoe ity foko ity Jesosy. Tiako mba amboarinao amin'izay. Tiako mba anaiky anao amin'izay. Atolotro anao ny momba rehetra androany. Baoteza anao. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.